Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy ty talata fa 7 volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra isika fa meny tombonandro, meny tombo-taona mandrakariva mba ahafahantsika mahazo antoka ny fiainana mandrakizay. No andirintsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavaka Rainay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tombonandro indray, menao izao fotoana izao, menao ny fofinaina mavela avy aminao mba hahafahanay manatanteraka ireo adidy aman'andraikitra, fa hahafahanay ihany koa mandrakotra ny fahasoavanao, mandray ny fahasoavanao ary koa mampizarizany amin'ny hafa. Indray ny teninao izay ankehitriny, tianay raha ianao no oloha laharana amin'izay rehetra ataonay rehetra anio, dia votosoery avy aminao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ireo teti-dratsin'y satana. Nalaina amin'ny Petera 1:5 manao hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny leona, mierina mitady izay harapany. Amen. Mampidi-doza ny fitokiana amin'ny fihetseham-po sy ny fietaentanam-po. Mpitarika tsy azo ianteherana ireo, ny lalàn'Andriamanitra rery ihany no fenitry ny fahamasinana tena izy. Amin'ny lalàny no hitsarana ny toetra, raha manontany ny olona izay mpikatsaka famonjena hoe inona ny ataoko mba handovako fiainana mandrakizay, dia izao no avalon'ny mpampianatra moderna momba ny fanamasinana. Mino fotsiny ihany fa mamonjy anao Jesosy ozy izy. Raha Kristy anefa no ametrahana an'izany fantonany dia fanontaniana izany dia hoy izy hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna, manao ahoana ny famakiana ho azy, ary rehefa mamaly an'ilay mametraka amin'ny fanontaniana hoe tiavany Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia hoy Jesosy hoe marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao. Tsy misy vidiny ny fiambohoana homino an'i Jesosy. Ny fitiavana aseho amin'ny alalan'ny asa ihany, izany no ekena ho tena izy. Eny ny fitiavana irery ihany no mampisy vidiny ny asa eo mason'ny lanitra. Aseho miharihary eo amin'ny bokin'ny lanitra ny fitiavany tena miafina eo amin'ny olona, mampalahelo ny tatitra izay entin'ny anjely any an-danitra. Misy olona manan-tsaina milaza ny tena no mpanaraka ny Kristy no revo amin'ny fikatsahana ny harenan'ny tany, revo amin'ny fitadiavana fahafinaretana eto an-tany, ny vola, ny fotoana sy ny hery dia samy ataony sorona ho amin'ny fisehosehoana sy amin'ny fampananaram-pony tena. Kely loana ny fotoana mba hatokana ho amin'ny fivavahana. Andinina ny soratra masina, kely ny asehony azy, ampiatreny ny fanahy sy eken'ny fahotana. Satana dia mamorona tetika tsy hita isa hitazonana ny saintsika mba tsy hamisavisany amin'ny asa izay tena tokony ho fantatsika indrindra. Ankahalalaina ilay mpamitaka faran'izay fetsy ireo fahamarinana lehibe izay mampiseho sorona mahavitra sy ilay mpanalalana manana ny hery rehetra. Fantany fa raha ny momba azy dia miankina amin'ny fanodinana ny saina tsy hifantoka amin'i Jesosy sy ny fahamarinana ny zavatra rehetra. Ireo izay maniry handray anjara tombotsoa avy amin'ny fanelanelan'ny nataon'ny mpamonjy dia tsy tokony hamela n'inona hanembatsembatsa ny adidiny, hanatratra ny fahamasinana feno amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Dia izany isay sitonana ny saintsika anio, enganeka hanokana fotoana hiresahana amin'Andriamanitra isika isan'andro, mifantoka ny saintsika ihany koa fa zavatra mandalo avokoa ny zavatra iainantsika, fa ny fironon'Andriamanitra isika no ny antony manokana. Vavaka isika. Rainay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manaitra ny sainay mandrakariva mba hanananay fifandraisana matotra aminao. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, ka indrindra na tanora na ny lehibe dia ho tonga saina. Fa mandalo izao fiainana izao ary raha tsy miezaka manome fotoana hifandray aminao izahay dia ho very tokoa ny aminay.
Koa miasa tompo aminay ary aoka ianao rery ihany no amboly zava-tsoa ao anatinay tsirairay avy. Minaran'i Jesosy, amen. Miaro